ahoana marina ity tsy fanajana ny teny nomeny ity e. Roa taona mahery izay no niainan'ny vahoaka malagasy ny hirifiry izay nateraky ny valanaretina coronavirus. Betsaka no efa lavo ary tsy mitsahatra hatrany ny olona vaovao izay voany ity aretina ity eto amintsika. Efa hatrany amin'ny taona lasa indry no hita taratra ny fitavozavozan'ny mpitondra miaro ny ainy vahoaka malagasy. Nanjakany politika loatra manko ny ady amin'ity aretina ity ary natao ho fitaovana politika mihitsy azy zany fa tsy tena nifantoka tamin'ny fiarovana ny aim-bahoaka ny mpitondra. Tsarotsika tsara fa nametra-pialana no io ny ministry ny fahasalamana teo aloha Amadamada tamin'ny taondasa noho ny tsy fitovian-kevitra amin'ny ady amin'ity aretina ity. Fanafarana fitaovana sy fitarainana tany ivelany mba hiadina amin'ity aretina ity no nahatonga ny savorivory teo amin'ireo tao andapa ka nahatonga io fanapahan-kevitra fametra-pialana io. Ny fantaniana mipetraka atreto dia ny hoe tena vonona ny ady amin'ity aretina ity ve ireo mpitondra ireo. Ity aloha ny antotanisa izay voaray farany momba ity aretina ity omaly alarobia 12 ny volana May taona 2024 ity. Talata 12 May 2024 dia enina indray no maty ary 9 ny tranga Covid-19 vao voatidy manerana ny nosy tamin'ny fitiliana 7 izay natao tamin'ny omaly 7 kosa ny teto Analamanga 13 Matsiatrambony 7 Aloatra Mangoro 8 tany Diana 2 tany Atsinanana 2 Vakana Karatra 2 Atsimo Atsinanana 2 tany Androy 7 Analanjorofo 4 tany Menabe 9 kosa ny tany Atsimo Andrefana. Amin'izao fotoana izao dia miisa 520 ny olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary 300 no anatin'ny tranga fahasarotana na ilay antsointsika hoe forme grave. Tsara aloha ny mampatsiahy fa efa nao mafisy ny filomarika Ravalomanana eritaona tahaka izao vao nanomboka tonga teto ny aretina rehefa tsy nanaraka ny teny ny mpitondra fa mila idina ny sidina avy any ivelany nanomboka ny 10 ny volana Marsa 2024 iny. Fa ny fanaovana fitiliana ihany hoy Andriamatoa Marika Ravalomanana no vahaolana irosona amin'ny ady amin'ity aretina ity. Atreto dia tsikatra ny tsy fivelarany fitondrana amin'ny fanatanterahana izany fitiliana izany. Nisy fiara maro narantiranty tamin'izany mba entina ilazana fa miasa ho an'ny vahoaka ny mpitondra kanefa dia fiara hita fa tsy mifanaraka amin'ny fitondrana marary akory. Eritaona ty aoriana tonga indray ty ny variant hoy mantsy ny filoham-pirenena hoe ary mba ahafahantsika miaro teny zavatra ohatrany tsy afaka venina fa dia misy anankifito tamin'ireo 20 no nataony fitiliana narifa tany indrindra tamin'ireo izay tena nahihahina dia hita zany fa nahitana variant avy any Afrika Atsimo tafiditra eto Madagasikara. Izany no fanazavana nataon'ny filoha tamin'ny 20 ny volana Marsa io. Ny eo tsy resy tonga indray ny hafa. Ninona lazain'ny mpitondra dia vokatry ny fitavozavozana sy ny fanaymavanana ary ny fanaovana ambanjavatra ity aretina ity no antony voalohany mamparitaka ity aretina ity eto amintsika. Na dia efa fantatra mako fa efa misy eto amintsika io aretina io nanomboka teo dia tazana fa mbola goragora hatrany ny fandraisana fepetra. I masony vahoaka malagasy no milaza fepetra entitra ny mpitondra saingy mitoy ny fomba fanao rehefa avy eo nambara fa mikatona ny sidina ary tsy mandray mpiavintsony ny eto amintsika hoy ny filoham-pirenena io saingy ity no zavanisy andro vitsy taorian'io fotoana nanaovan'io fandarana io. Ny tsy fanidina ara-potoana ny sistany sy mifamelana n'ireny sidina nidina niditra teto Madagasikara reto teto no natonga n'ireny aretina miparitaka tena gravy. Dia ohatr'izay ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao fa ny zavatra tenenina sy mifepetra raisina dia tsy arahanareo ary nareo no voalohany tsy manaja an'izany.
milaza fa tsy azo atao intsony mamory olona mihoatra ny 10 ny apitsony iny ihany dia mamory olona mihoatra n'izay nareo amanjatonjatony any Antsirabe dia mandeha mitety faritra indray satria nilazaina fa hoe midy indray ny faritany midy ny sistany midy tsy azo andianana ny etseneroa dia iza indray no tsy manaja n'izay fepetra sy ny zavatra nyteneninareo izay mbola fitondram-panjakana ihany dia voamalinomalina tonga polémika indray io na dia fenina toy inona raha nanao inona nanao inona ianareo ny transparence izay angatahana ny mangarahara izay angatahana fitondram-panjakana tsy iainareo mihitsy n'le izy ary ny teknôlôjia izay mandroso amin'izao fotoana izao dia tsy azo sakanana mihitsy dia ahafantarana zavatra maro ary na mandainga toy inona na manafina toy inona araka ny tenenina tany aloha tany hoe manana les cultures de cachotterie zany hoe manana an'ilay fomba kinafinafina fitondram-panjakana naninona zao tsy nitenenina tamin'ny lahady tamin'ireny fotoana ny rahana tamin'ny mpanao gazety ireny hoe mbola isy vola hafa ihany koa akoatra n'ilay fandresahana izay ho avy raha amin'ny andro zao raha amin'ny andro zao amin'ny andro zao tsy maninona mihitsy nitenena hoe isy cargo avy fa tsy miafinao ambadik'le ty cargo ty tsy mitondra olona ty mitondra olona fa nareo zany dia tratra foana ary tratry ny olona na inona tenena na inona tenena dia nisy fiaramanidina tonga teo ka raha itenenareo fa cargo le tonga teo dia nivoaka avao aloha dia nisy olona nisy masera nisy équipagena avion olona malagasy nisy vahiny nisy olon-tsotra reny ve le entana lasa entana ny olona amin'izao fotoana zao satria nandeha cargo inona indray no ambaran'le fitondram-panjakana inona indray no lazain'le ministra ny fitaterana ao anatin'izay fa ahoana marina ireto mpitondrantsika reto e raha izao zava-misy izao mantsy dia toa misy finiavana te anahirana vahoaka eto balarora no betsaka fa ny tena fampiarana fepetra izay raisin'io tsy misy rehefa vomafy ny fanontaniany mpanao gazety momba io moa ny filoham-pirenena sy ny ministra tompona andraikitra dia ity indray no nambarany manomboka eto zany tsika dia aleo tsy hitaraina ntsony satria izay ne mahazo fitarainana betsaka maty ny avanay ohatran'ireo karo fa rehefa tsy misy dia tsy misy olona avy any ivelany intsony tokony ho tonga sy miditra eto Madagasikara zay zany manomboka zao ary tsy misy tsony indrafo izany tokoa ve no zava-nisy teto eny fa nataorian'io fandarana manokan'io aza ny arantsika na eny tsara fa mbola misy ihany ireo sidina izay tonga teto nitondra olona avy any ivelany fa maninona no tsy ampiarina ny lalàna maninona no tsy notazomina ny teny nomena amin'izao aza moa araka ny loharanom-baovao azo dia nanome fanazavana fanampiny momba iresokazon'olona mahazo alalana manokana ivoaka siditra ny Madagasikara ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny finan-kevitry ny ministra no tanterahana omaly alarobia arahana fepetra ara-pahasalamana trano moa izany fanapahan-kevitra izany hoy ny fanazavana voalohany ireo mahazo miditra dia ireo maso ivovahiny miasa simonina eto Madagasikara ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra ara-indostria stratégique ka miara-miasa amin'ny fanjakana ireo iraka manokan'ny fanjakana ka manao ordre de mission ara-dalàna ireo mpanao fanatanjahantena teratany malagasy ka mandray anjara amin'ny faninanana iraisam-pirenena lehibe faharoa ireo mbola tsy afaka miditra na mivoaka dia ireo mpizahatany ireo mikasany amangiavana na hiala sasatra ireo izay mikasa hitsabo avana na andevina avana dia mipetraka ny fanontaniana hoe natao aniza zany ny lalàna eto amintsika tsaroantsika tsara tamin'ny fandaharana izay nataony filoham-pirenena farany fa nambarany mihitsy fa misy ny hoe olo manan-katao dia tahaka izany no fampiaran-dalàna eto amintsika eto rehefa metimety amin'ny mpitondra dia ampiarina mba fantatry ny fanjakana moa hoe firifiry ireo sehatra vomafy amin'ny vahoaka malagasy no ireo lalàna izay apetrany ary mba te hampandehany raharaha ao amin'ny ihany koa kanefa dia tsy afaka manao izany no ireo lalàna sy fepetra apetran'ireo mba nisy fanampiana ve nomeny fanjakana sy ny mpitondra azy ireo dia midika fa politika aloha
izay vao vahoaka. Ny vahoaka mizaka ny mafy fa ny mpitondra sy ny manodidina azy afaka manao izay tiany atao. Azy izao ny fanentanana momba ny vaksiny io, kanefa dia ny mpitondra io ihany no nanapa-kevitra fa io no vaksiny afarana ho tonga eto. Ny vadin'ny filoham-pirenena no maso ivo momba ny vaksiny eto amintsika. Nahoana izy no tsy andrenesam-peo mihitsy? Ny intamako dia miady rery tanteraka ny ministry ny fahasalamana momba izany. Satria ve amin'izay misy alana andraikitra indray raha sanatrika misy ny olana? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?